Betsaka ireo toerana manan-tantara eto Madagasikara ka isan'izany ny lycée Galeny izay lycée voalohany teto Madagasikara niorina tamin'ny andron'ny fanjanahantany tamin'ny 790 noho ny fahanteran'ny fotodrafitrasa dia efa maro ireo zavatra simba tao amin'ity sekoly ity. Isan'ny toerana manan-tantara ny lycée Galeny, toerana fampianarana voalohany teto Madagasikara. Tsikaritra fa anisan'ny misedra olana ny eo anivon'ny sekoly amin'izao fotoana izao noho ny fahanteran'ny fotodrafitrasa izay efa niorina tamin'ny taona 790. Anisan'izany ny fahasimban'ny tokotany izay toerana fanaovana fanatanjahantena. Izany indrindra no nahatonga ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly Andohalo nanatanteraka hetsika niaraka tamin'ny mpianatra sy ireo Maintomolaly tamin'ny 12 Jolay teo entina hanamboarana ny tokotany ho pavé autobloquant izay efa nitomboka ny asa. Miantso ireo malala-tanana sy ireo mpianatra rehetra nandalo tao amin'ny lycée Galeny ny tompon'andraikitra ao an-toerana mba hitondra ny anjara biriky amin'ny fanatanterahana ny asa mba ho fanamboarana ity toerana manan-tantara ity. Manan-tantara tokoa ny lycée Galeny Andohalo satria dia tao amin'ny amfiteatra ny lycée manan-tanterahana ny fanaovan-tsiny ny fahazon'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena tamin'ny 14 Oktobra 1770 sy ny nametrahana ny Repoblika voalohany ary nandrenesana voalohany ny hira-pirenena malagasy. Iny fanedidiny toko kilasy sy toko vavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity ariva ity. Isaoranao nanaritra sy nijery hatramin'ny farany ny vaovaontsika androany. Ometraka veloma mandrapafahoana indray izay eto amin'ny fahitalavitra MATV.